apetrao amin'Andriamanitra no avinao fa io mahaliana anazy. Aza mieritreritra hoe za tena ratsy be, tsy mendrika e, zay za ve tian'Andriamanitra ve za tena tiany ianao, no avinao io mihitsy mahaliana azy. Fa Andriamanitra rehefa mangataka famelan-keloka ianao, rehefa mibebaka ianao, rehefa tena mifona amin'ny fonao rehetra ianao dia tena mamela heloka izy. Pejy vaovao ny sokafany ao amin'ny fiainanao, izay maha-Andriamanitra azy. Ny karakara no avinao mahaliana azy. Ataony inona intsony ny lasanao. Ny olona dia mitadidy ny lasanao. Niainan'izany ianao, mety niainan'izany, za koa dia efa niainan'izany. Mahitantsika ny olona no vain'i Jesosy dia mbola misy mitanisa hoe tamin'ny taona ohatr'izao ianao mampalahelo ohatr'izao. Fa faly kosa nefa milaza hoe fahasoavan'Andriamanitra na toy izao aho, na hatrampam-pamonjena anahy, tsy nahafaty atao anatin'ny fahotana, dia faly milaza aminao hoe ny hoaviko mahaliana an'Andriamanitra fa misaotra anazy. Fa ny olona mety mbola matadidy fa Andriamanitra tsy mitanisa an'ireny intsony. Jereo Andriamanitra e, iza anie nitondranao any amin'ilay fiainana mandrakizay. Tsy ao amin'iny olona iny no avinao fa ao amin'Andriamanitra. Ilay fiainana mandrakizay mandalo daholo izay zavatra hitanao eto an-tany eto e. Jereo izay fomba fijerin'Andriamanitra aminao zava-dehibe. Zavatra efa nofafan'Andriamanitra ve dia mbola hiverenana indray. Zazakely rehefa voateraka dia tsisy lasa zany izy hoe tamin'ny taloha iny zaza iny ohatr'izao. Misy olona tena efa hoe saika maty dia tsy maty izy satria mbola misy planin'Andriamanitra ao. Mety ianao io mihitsy ilay olona indrasan'Andriamanitra. Mety misy zavatra miseho sarotra be amin'ny fiainanao fa tadidio fa io zavatra io nataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao mba hiseho ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tsy fahafatesana no anton'izao fa mba hiseho ny voninahitr'Andriamanitra. Dia izay mahereza ianao ny lasanao tsy mahaliana an'Andriamanitra fa ny hoavinao. Mbola misy zavatra be da be miandry anao amin'ny hoavinao e. Avy alao tanteraka ny lasa, avy alao ny faharatsiana rehetrarehetra. Miverenao amin'Andriamanitra. Ny hoavinao no mahaliana an'Andriamanitra fa tsy ny lasanao. Ozy ny ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ny hoavy no anontaniao aho. Te hanova zavatra eo aminao izy. Maneke, ekeo tefen'Andriamanitra, ekeo Andriamanitra. Karakara amin'izay no avy ilay fiainana mandrakizay ao amin'Andriamanitra. Mahereza tompoko.